ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy I feel good. Montsy efa rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. ny fandarana nefa dia tsy miala misafy Nefa rehefa iny, nefa lasa olona. alasina hitanana lavilaka misy moa sabotsy Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Galana, miaro ny fahasalaman'ny panté taxi be. Orange, milary fety sambatra ho antsika rehetra. Orange. isaorantsika ndray aman-dreny lehibe izay ny vahiny izy moa zany mbola mahay lalàna efa nomeko lalana izy efa laza zany izy ary ny lalàna fa misy fanontaniana aloha na izany azy mety apetrakintsika amintsika samitsika angamba hoe tsy de mazava amiko loatra nolazainy teo hoe taoko fafa amiko ny fandraisako azy de hoe kapoka satria nalaza be manko ny ary atao ahoana moa fa ny fandrosoana ara-tsary sy ny fandrosoana ara-piarahamonina ao anatin'ny fahalalahana tanteraka zay indraindray voafefy indraindray tsy voafefy no nampalaza ny kofafa de mirotra azo hoaina de tsapa tsy nisera loatra momba ny javantranga iny a zay ray sazy ny saritako fa tsy manitsy fa fanasaziny zany hoe eo ny fanazavana netiny ray aman-dreny anao rerakotomanana teo hoe na ny lalàna ambava oratra na ny lalàna andrindrina mazava tsara zay tana toatra telo zay ny lalàna ambava fanitsiana kokoa satria miditra any an-tsaina ampiova fiatsika ny olona iray ny lalàna antsoratra zay mitaky fampiarana kokoa satria hoe lalàna efa lolavina tampondro satria ny olombelona samy olombelona ihany ny famatotra amin'ny taratasy ny soratana azony zay mamaky teny dinina mahary sady ny teny moa mandrakitra ny soratra mandrakitra ny matotonga eo amin'ny resaka ny taratasy sy lalàna efa voasoratra io de mihevitra fa misy olona hafa tokony hiaraka hampiatra ny famaizana sy ny fanitsiana fa tsy ny tena irery de rehefa tonga indray ny hoe lalàna andrindrina de hoe na izy miditra amponja na izy miditra any violon na izy ao an-trano fa idina amina toerana anankiray taky ny ankizy kely ohatrana inana sazy sady eo ambadiky ny varavarana mbola idina na zany sady eo ambadiky samy raharan'ny fitandrovana ny zon'olombelona zo fototra ny famangirifirina na pana na ratsaaino ohatrano ohatra ka iny rehetrarehetra iny misy aza firina raha ohatra nenana mahery fotsiny fa tsy ny kapoka ihany zany hoe ny fangirifiriny vata tsy izay ihany no rarana fa na ny herisetra ambava azy manahirana manko olombelona itya manahirana manko ty olombelona tya sy le hoe fandrarana sy ny azo atao sy ny fahalalahana sy ny fivoarana eo amin'ny fitaizana fa amiko ohatranahako tena ka ohatra tsotrahako ary tena manahirana ny tenenako azy za sy ny rahalahako lahy mato dia efa nataony dadanay ohatrany taoko fafa fa tsy nieritreritra nohitra ny dady nareo sy ndray mave ny toetranay ro latsy nitovy ay ve ny toetranay ro latsy nitovy ary vo ady hevitray mihitsy miresaka zay maraina teo hoe inona ny mahatonga tsy misy mitovy za zany nakambanaza misy za zany azo atao hoe dodo kokoa le zokinay lamato bany zany ary na ny fomba nitaizany ray aman-dreny azy za zany tsy miteny eto hoe inona ny hevitro hoe marine diso atao tsy atao sy ny sisa fa raha avoaka ny sarinay sy misy kozainay atao hoe naivitiana misy kozainay atao hoe zatina misy kozainay atao hoe faly fa tsy tenenamoro zareo zany de anahirana ny azo ray any pasana eo zany tsika no miteny hoe ny fivoarana ve
no mahatonga an'izay ny fahalalahana ve satria tamin'izany tsisy caméra fa zay ve nihita fa izahay sy ny ray aman-dreny rotsakazo eo aloha ny apetrako eo ny apetrako mialoha rehefa mivoatra teoriana am'izay ny fivoarana ara-teknôlôjia sary ny hita ny fomba hitaizana tsy voataiza ohatrany any ankizy fa mivoaka ny ivelany ny ditra kokoa fa tamin'izay le voakapoko zany atao hoe 13 14 taona zany hoe efa nianatra tany amin'ny lycée efa mpianatra efa mikotsipa efa zokina ilama tokoa ohatrana efa nalatra ny union ny tina barson tao ambany kidoro tratrany bain zavatra efa tsy fanao zany Larissa zany boky union zany fatany kia zavatra efa tsy fanao zay de mitranga le zavatra mitranga iny zay nateraky ny fivoarana teo amin'ny kisarisary moa zany de hita sary ngia iny mafy nazo le bakely mafy nazo ny taoko fafa mafy ny sandry le rangaha mandrefa am'izay tsika eo zany de hoy aho hoe de maiko fitenenany ianareo ny ampahampahadisoana sy ny ampahanditra ao anatin'ireny ny ampahan'ny fetezana sy ny tsy fetezana ao anatin'ireny amiko tsisy afaka hiteny hoe absolument hoe aiza ny tena fahadisoana absolument hoa ny atao hoe relatif na hoe mifandray amin'ny resaka hevitra anankiray manko de izao misy aza 20 taona tovolahy kely mihitsy ary za efa nahita tsy le nivoaka gazety iny akory tovolahy kely tena 20 taona tena mangalatra ny vola ao an-trano mihitsy ary toetra tsy avy ao an-trano fa namana ny ivelany mampirisika ary de ny vola ny dada sy ny mamany mihitsy nalainy tao anaty poketra de nety 20 taona am'izay lafin'izay zany le ray aman-dreny ny teny avy zany le fahadisoana le zaza avy am'le fahasahiranana ao anatin'ny fiainana de le zaza lasa misy atao hoe influence any ivelany na 20 taona aza eo am'izay ny fifanitsina am'izay satria tsika ne manana structure nao fanitsiny tsika manana ny eny an-janamasina ohatra tsika zany manana nireo fiangonana tsika manana nireo fikambanana samihafa tokony misy koa tsy sisa ao indrindra ara ny hevitro hoe izaho manaja ny lalàna velona hoe izaho tsy miambora miteny zay hoe tsy hikapo janaka novinanoviana ary tsy hikapo kokoa ny zanak'olon-kafa tsy hanao an'izany ary lalàna velona zany ary mahatonga n'ilay raim-pianakaviana hitantsika teny amin'ny Facebook iny ho nienjehina araky ny lalàna ka raha izay no andeha ho toerina ka tsy hoe matahotra ny lalàna tsy hanaovako an'izany fa mahatsapa aho ny ity zavatra ho teneniko ty hoe maro ange ny fomba azo atao hoe hanitsina ny zaza maditra ohatra ray zao zay mankalabola lava nefa mbola voavaly taona ny teneniny goty teo zay ohatra ihany koa din'le olona ao amin'ny Facebook iny mety hoe fa betesina foana ka am'izay tena tsy maintsy miafarany amin'ny hoe sazy mahery iny zao le sandrin'le raim-pianakaviana iny mafy be ny tanany olona mafy iny mbola bokony izy mbola bokony izy koa ange le kifafa sy le rotsakazo tsy tapaka le raha tokony izy akaiky misy amboa satria izahay taloha tamin'ny voakapoko zay Isindrema de ny alika anay koa vovo miaraka ka tsy hay namomba ny dadanay izy namomba anay Isindrema ao anatin'ny isaka mikapoka anay kifafa izy koa izy hoe voa ova sy andraso aloha tena mbola miteny amin'ny radio azafady fa compenser ve voasolo amina fitaizana hafa tokony nanaraka ny toetrandro ary ve lay kapoka nataony dadabe Sarla sy dato Zaka aloha tadeko reto hoe aloha tany saiko reto tokony ipady am'izay ho azy ny ambara tonga atsasy arakaraka ny zaza maty ny lamba ny fankasana na iovy izy na dia mpahankely aza mba omeo setrin'izay ko izy fankasitrahana fankahirezana fampitomboana
zaza sy ao anatin'ny fandrosoana ankehitriny ary ny lalàna mipetraka fa tsy azo kapohana ny zaza ary ny zaza zay indraindray tena mampiteny ratsy ny ray aman-dreniny mihitsy de tsy manome rariny le mikapoka akory satria miankina amin'ny bokin'le ray aman-dreniny io tsisy manana ny marina entitra sy ny mety tsy mipetraka hoe raika amby 20 taona ny zaza ray de maditra de mitombona ny ditra ary tsy misy zaza miteny hoe raika amby 10 taona izy de diso foana ny ray aman-dreny am'izay fanitsiana azy satria izy mbola zaza satria zana mety absolument na hoe fitezana entitra ka hoe le ray aman-dreny ty kosa raka mahay rangahy io sady endry le zaza no sady mianatra be le zaza no mahay le zaza no tsy be sipa le zaza tsy de mandany vola le zaza fa teneko andreo io zaza iny tsy de milay fa tafita kosa le zaza tafita le zaza fa be solomaso be sy velondrirana le tsy filaminany misy hoe lasa intello loatra endry loatra tsy nalala fa tsy lavakombarika raha vavy mo izy tsy lalala fa tsy saoana tsy zany ingeny fa rahalahy izy fa mbola tsy nalala fa tsy tekateka ka tokony ampiana le izy hoe ampianaro izy alala lahy ampianaro izy alala ditra hoe ampiana katsaka ve tsy anko le izy nefa tsy anko le izy nefa satria mba hitandremany doko sodoko zapanao azy ato tena sodoko le fiainana misy fotoana ianao miabandona mihitsy amy sodoko tsy hitanao de raha pitsy anao hitanao le izy diso le mpanome diso mihitsy ny sodoko satria afaka misy gazety azokaapangaina misy diso apitso ahitsiny le izy vo may jurisprudence le sodoko diso de za zany tsy miteny hoe foaniny lalàna amin'ny hoe tsy azo kasia tanana za zany tsy manome rariny le rangahy iny fa raha ohatra zany ohatra ray mibalina mibile ray mibalina ny atamy ray mibalina ka raha ohatra ray mibalina zany ny maesy ray mibalina ary le zaza raiky ambe 10 taona ndray kosa ohatra ny raha zanzaka azareo hoe boky be zany le boky vokapoka ohatra ny ray mibalina le raka de rehefa mikapoka izy de tapaka le kofafana ohatra zany afaka samy hafa le zavatra zay ny sarotra nomezakevitra momba n'izy iny ny antony koa de izao zay momba n'le lehilahy ohatra ny mahazo tsiny zay momba n'le zaza ohatra fa mahazo tsiny tsy tikapoko io fiarahamonina io nefa de na ohatra tsika maka ohatra ny fanolanana maka ohatra momba ny zaza de maka izy mianaka le kafafa sy ny tsy nisy le izy ireny no hitatsika satria ny fanojo tamin'ny kisarisary zay voazara fa ninina ho tenentsika fiarahamonina any hoany tsy maintsy misy ray aman-dreny tsy mitsitsorotsakazo any ninina lalàna mivoaka momba ny hoe tsy azo kapohana sisy mizarazara raha olona ny aina tamina kapoka tam'izany de manome rariny an'le raim-pianakaviana ninona ny niovana tonga n'le rotsakazo tsy nisy lalàna no mivoaka inona ny lalàna ny voaka raha ny tena marina tsy malagasy miketriketry donona moka ny lalàna fa za miteny hoe nakatahaka ny zavatra tany ivelany no nahatonga n'le hoe tsy azo kasiana zay kosa aloha ny tiako tenena anareo soritsika am'izay ny rangahy iny sy iny zaza iny akisano am'izay iny sary iny satria izy telo mianaka de fa any amy mpitandro filaminana mino fa encadrement psychologique no zavatra mitranga any na ho an'le tovolahy kely voakapoka na ho an'le rangany kapoka na ho an'le kofafa mankonge zany vavolombelona tsy miteny satria izy jerena le taoany efa tapaka ve mampalahelo iny raha tapaka le kofafa ve soavina mafana taina lika koa mampalahelo mihitsy le reny taiza tamin'io fotoana io ary rehefa antanin'ny polisy zany le reny mpianakaviana de hoe mamonga ty tsy maintsy namalo le reny tsy narary anao io ranga matory daroanao ohatran'io ny reny hafa eto ndray koa tsika mbola manavaka ny reny sy ny ray fa ny mamanay neninay tsy mba nikapoka anareo nikapoka hitanareo reny metatra le fandrefesana manjaitra de vy ny lohany anakiroa valo taona tam'izay kapohany neninay de taty marary be taty le vy anakiroa no nikapoka na palahelo le neninay no neveo satria za zany nandeha mikitsy-po be mihitsy narary le izy ko narary tena narary le vy anakiroa am'le metatra tonga de fiatany am'le milibandiko de napalahelo izy aveo satria nanampitamby izy hoe narary koke mo fiantsina tam'izay narary nefany
eo le adihevitra amintsika hoe compense ve na voasolo amina fitaizana ara-tsaina sy fitaizana ara-pipehezana ara-teny sy structure na drafitra hoeto mitaiza koatra ny tokantrano lay andao miaraka ankalazany fetiny krismasy tombaovao miaraka amin'ny itel mandritry ny promotion atolotry ny itel ny voalohany hatramin'ny 3 décembre mividiana smartphone itel na télé écran plein na écouteur bluetooth itel ary mahazo fanomezana eo ny eo toy ny gisa na gany na akoho anaovana fety sy loka maro hafa ny fisariana dia atao isan'andro eny amin'ireo tsena itel mobile manerana ny Madagasikara koa fangana ary maka ny anjaranao. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary mividiana Tecno toy ny Spark 5 série, Camon 15 série, Pouvoir 4 série, Pop 2 Plus, Pop 2F, Pop 3, F1 sy ny 6 mandraisa anjara amin'ny tombola goavana izay mety azona moto, télé écran plat 43 pouces, rice cooker 10, bouilloire 10 ary ventilateur roue sy izay ihany fa mbola mahazo fanomezana eo toy ny power bank, elo, kitapo, écouteur, carte mémoire, t-shirt, agenda koa ianao. Tecno, expect more. Ary manina ianao no lasa mazoto mampiditra fahana sy mividy tolotra foana e. Ka te hazo smartphone na e? Smartphone nahoana? Amin'ny fividianana tolotra ve? Ie, tolotra manomboka amin'ny 10,000 ariary. Isaka mividy tolotra 10,000 ariary mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana Kadonaka mety azonao smartphone, modem internet, antsona méga, aza ela arakaraka ny vidiananao tolotra no ampitomboanao ny vitanao, azonao andro smartphone na raitra be amin'ny fisariana farany. Manan-keratra amin'ny 13 Desambra 2020. Fanazavana fanampiny ao amin'ny 204. Orange. Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 ariary. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. Atao mety fa akaiky ny fety sady efa nisokatra niny avy en Saint-Heure efa miandranao ireo mpivarotra amanjatony sy ny lamaody vaovao marobe na ho an'ny ankizy na ny lehibe sady misy loka maro zaraina ny hatramin'ny 9 Desambra zao araroty fa ela zay avant Saint-Heure toerana miavaka lamaody miavaka. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Tinty paozinao petiriny miel. Andray mbola imezanao ihany zaza efa intelo be zao namely kosa tamin'ny alina fisaka ka mila mitady solution tsika marenina aloha dia hiadana slippers ampiasaina slippers manomboka zao couche slippers zaza salama ho fiadana ny tokantranoko mpamorona ianao mpandrara mpanao asa-tanana mpikaroka sika rehetra dia mpitondra famoronana hevitra fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro ny omapi dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovan'izany sy azonao ny mari-pananana izany rery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrariny tongafa mandrakitra ny soratra ny zava noforoanao aty amin'ny omapi antso ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny omapi ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifananana ankalalahana omapi
eny amin'ny Shell no tena fety be. Fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao. Azona fanomezana eo no eo. 3 alina monja no ividiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop Shell. Dia efa masika doa avy hatrany ianao. Ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika rehetra. Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy ny ankohonanao. Miasa saina sahirana amin'ny tatoerana iantsenana amin'izao andro fety izao kiza. Za kely amin'ny Leader Price no miantsena. Misy entana maro no sady tsara kalitao nefa mividy mirary. Zany ve fa misy izay ilaiko rehetra nefa ve any? Ie, sady afaka mikomandy mialoha ireo entana vokarin'ny Leader Price ihany koa angendry e. Andao amin'izay ary sady efa ela koa tsika ny tsy miaraka. Dia ao amin'ny Daily Leader sika sindrina miresadresaka sy miala etaeta. Mirary fety sambatra ho antsika rehetra ny Leader Price. Leader Price, mety be amiko. Les réfrigérateurs Samsung, garant incontournable de fraîcheur, avec le système Twin Cooling Plus qui offre un refroidissement complet et adapté. Conservez sereinement vos aliments. Doté de la technologie digitale inverteur silencieux, vous allez en plus économiser jusqu'à 50% d'énergie. Achetez les réfrigérateurs Samsung originaux, garantis de 2 ans chez les revendeurs agréés et les magasins Cosmos. Ny ministèran'ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana, Sigas Events manolotra anao Trophée Innovation et Résilience. Ireo orinasa voasafidy tamin'ity taona 2024 ity: Trophée Finance, ACEP, Trophée Communication, ACEP, Trophée Vert, Star, Trophée Consommateur, Star, Trophée Produit, Benelec. Gala Trophée des entreprises, un événement Gas Events, partenaire officiel Star, partenaire technologie Fly Technology, partenaire ACEP, Groupe Cypromad, BFVSG, Emuna, CJD, TAF, OQG, Blue Line, sponsor Diamant, Abibo, sponsor Ruby, Groupe Filatex, sponsor Emerald, EasyLink, sponsor Joyau, Allsim, BNI, radio officielle RDJ. 25 DS Communication vous présente Christmas Night Fever. Ce vendredi 25 décembre, à l'endroit Israq, à partir de 20h. Ambiance clubbing généraliste et toute génération. Animé par Menchke TJ, Kova, DJ CMC, TJ Jerry, 3T, Kiku et Raers de la RDJ Team. Christmas Night Fever. Radio officielle RDJ. Lalao l'automobile misafidy taremarika enina ao anatin'ny iraika hatramin'ny enina amin'ny telopolo ianao. L'automobile boostena amin'izay le fiainana e. Amin'izao fety farantaona izao, Cosmos dia manolotra anao Power Speaker Trust 399 000 ariary. Ao amin'ny Cosmos Ireliane no misy izany tolotra rehetra izany. Cosmos, votre partenaire de confiance. Ho anao te hanana smartphone tsara sy manaraka toetrandro, efa nivoaka izao ny Itel série S16 izay tena tsara, manana écran feno vaovao dot notch sy caméra IA ary ahafahana manao automatika ny fangalana sary amin'ny fanaovana selfie. Ho hitanao amin'ny galerie Go avy hatrany ny selfie rehetra nalaininao tamin'ny Itel série S16. Eny amin'ny magasin mahazatra izany ny fotoana. Itel série S16, selfie IA ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Canal Plus, naiza naiza eto Madagascar. Bon appétit manolotra ora ho anao. Bon appétit, le plaisir de manger. L'automobile manolotra ora ho anao. RDJ amin'ny Val Maraina. Tomboko lasy tomboko vavy tonga somatsara indray atao amin'ny fotoanan'ny fahampahalalam-baovao isika mpiaino ny RDJ.
alakamisy 7 ny volana desambra taona 2020 miaraba tompoko ary manasa antsika rehetra ihany koa hanaraka hatramin'ny farany ny fotoanany vaovao. Nisy ary ny filan-kevitry ny ministra izay natao teny amin'ny lapam-panjakana teny Avolohy teny omaly tolakandro ary dia ny fantoka iray manontolo tamin'ny fandalinana tsirairay ireo tetikasa sy tanjona napetraky ny ministera isan'ny tokony araka amin'ny paikady hoentina mandrafitra amin'ny antsipiriany ny PM na ilay hoe programme pour l'émergence de Madagasikara izany filan-kevitry ministra natao omaly izany. Tetikasa azo trapahitanana, azo refesina ary ahitambokatra aingana sy mipaka mivantana amin'ny vahoaka no arafitra sy atao nefa koa mitondra makany amin'ny fanatsarana ny toe-karena sy ny ari-karena amin'ny ankapobeny. Ny filan-kevitry ministra dia nankatoy fanendrena mpiasa-panjakana ambony ka araky ny tolo-kevitry ministry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana dia ny général de brigade Rasolomalana Andriamalala Risarajatina no voatendry ho tale général mpisolo-toerana misana ny alimentation en eau any atsimona ny AES. Fa mbola teny amin'ny lapam-panjakana teny Avolohy ihany dia tonga nanolotra ny taratasy nanendry azy honina siasa eto Madagasikara tamin'ny président de république Andry Rajoelina ny maso vaovao any Korea Atsimo Andriamatoa Song Yong-ho tamin'ny omaly 9 volana desambra iny. Nandritra ny lanonana izay nitanterahana teny amin'izany lapam-panjakana teny Avolohy izany no nanambarany maso vaovao fa mijoro eo anila Madagasikara hatrany Korea ary manohy ny ezaka sy ny tetikasa efa misy ary manamafy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotota. Mbola vaovao ny androm-panjakana hatrany nankatoavin'ny teo anivon'ny anteny mieran-doholona tamin'ny omaly alarobia 9 volana desambra iny ny volan-dalàna laharana fa aotra 9 tsipika 20 tamin'ny 30 volana oktobra 2020 momba ny lalàna mive ny fitantanam-bola-panjakana ho ampiasaina amin'ny taona 2020. Miaraka amin'ny fanitsinana tolotry ny teny amin'ny anteny miera-pirenena rehefa nandalo fandinihana fanondrony teo anivon'ny androm-panjakana anteny mieran-doholona. Nambarany filohan'ny anteny mieran-doholona Rivo Rakotovao fahita taratra tamin'ny fandaniana ity lalàna amin'ny feny fitantanam-bola-panjakana tamin'ny taona 2020 ity fa lapan'ny demokrasia tokoa ny eo anivon'ny anteny mieran-doholona satria na misy aza tsy fitovikevitra teny zotra ampilaminana tsy manaja ny hevitra lany maro anisa ny fandaniana izany ary ny fikatsahana hatrany ny tombotsoa ny firenena no tanjona. Andrasana zany ny hevitry ny ao Amboda dia efa ho azo ampiasaina avy hatrany ity teti-bola-panjakana amin'ny taona 2020 ity rehefa tonga ny volana janoary. Fa taorian'ny fitarainana maro voarainy voameran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro dia nanolotra tolo-pe-kevitra ny filohan'ny voameran'ny izany voamera izany Andriamatoa Rajoelina Seta teny amin'ny anteny miera-pirenena kosa ity entina hananganana voamera mpanao famitorana momba ny olana misy eo amin'ny fanjakana sy ny Ravinala Airport. Rehefa nolany ny solombavam-bahoaka izany tolo-pe-kevitra izany dia natsangana ary ny voamera mpanao famitorana ka lany ho filoha hatrany Andriamatoa solombavam-bahoaka Rajoelina Seta teny amin'ity anteny miera-pirenena ity ary anao ny fanadihadiana momba ny hoe olana misy eo amin'ny fanjakana sy ny Ravinala Airport. Fa ny 70 isanjaton'ny malagasy dia heverina fa tokony hahazo rano ary ny 50 isanjato kosa dia tokony hahazo jiro amin'ny taona 2020. Fanamby apetaka ny jirama ny hanatsara ny kalitaon'ny tolotra sy hampandroso ny orinasa. Raha mahita ny olana ara-drano sy jiro eto Madagasikara raha latsaky ny 5 isanjato monja no mahazo izany jiro izany ary latsaky ny 30 isanjato malagasy no misotro rano madio dia maro ny antony mahatonga izany tambany izany hoy ny avy eo anivon'ny jirama. Eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny orinasa jirama dia mampiakatra sy midina ny lentany io ary eo ihany koa ny tsy fahampiam-bola ary nanamboarana sy ny karakarana ihany koa ireny foto-drafitrasa vaovao na avozona eto amin'ny tany sy ny firenena ireny. Eo ihany koa ny hoe milina fotoana lava ny fanamboarana azy ireny raha tsy laza fa tsy ny hoe manamboatra todrano ohatra famokarana herinaratra na ihany koa anodinana ireny foto-drafitrasa isan-karazany ireny.
5 taona ny asana ankehitriny ny jirama maro ny dingana ny olona alovan'izany orinasa mpanjakana mamatsy rano sy mamatsiro zany amin'izao fotoana izao. Mandalo fotoatrarotra mihitsy aza ny orinasa tamin'ny faraparany teo, mibanjany ho avy ny jirama ary mamaritra tanjona mazava hanatsarana ireo tolotra omeny amin'ny fanarenana ny fitokisana izay omena ny mponina momba ity orinasa ity. Izay indrindra no mametahany jirama fanamby mba azahoan'ny 700 mponina rano fisotro madio hatramin'ny faran'ny taona 2024 ary ny malagasy manontolo mihitsy amin'ny taona 2024. Raha izay ny momba ny jirama dia mihetsiketsika ihany koa zareo avy eo anivon'ny CNAPS. Manana tolotra vaovao ho an'ny chauffeur sy ny receveur ny CNAPS. Fotoana visilasy izay dia nanao fifanarahana fiaramiasa tamin'ny ministeran'ny fitaterana sy ireo taxi be izay mivondrona ao anatin'ny coopérative suburbain ny CNAPS mba azahoany zareo fiahina ara-tsosialy indrindra momba ny chauffeur sy ny receveur. Ho fanamorana ny fandoavana ny latsakemoka zany ataon'ireo chauffeur sy receveur ireo dia totosa ankehitriny ny fiaramiasa eo amin'ny CNAPS sy ny Airtel. Ny roso tamin'ny fanaovatry ny fiaramiasa ny tale général ny CNAPS Rakotondray Bemamy sy ny tale général ny Airtel Madagasikara Kapopo edy ny 19 ny volana desambra lasa teo izany hoe omaly. Ity tolotra vaovao ity dia ahafahan'ireo chauffeur sy receveur mandony latsakemoka amin'ny alalan'ny Airtel Money. Ireo fiara mpikambana amin'ny coopérative miaramiasa amin'ny CNAPS no afaka mahazo izany. Manana tambelina ndraikitra amin'ny mpanjifany ny CNAPS ho fanamorana izany dia mitoy ny fanavaozana amin'ny alalan'ny fikirakarana nomerika ho ny tale Rakotondray Bemamy. Na ny fisotrondronono, volanjaza, vidy takaitra sy maro hafa dia natao ho an'ny rehetra ny tolotra raha rehetra omen'ny CNAPS araka ny fanazavana natao tamin'ny nomaliny nandritra ity fanaovatry ny teo amin'ny Airtel Madagasikara sy ny CNAPS ity. Ho faranantsika hatreo indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RDGR dia isaorana isika rehetra tompoko nahita soa sy nahita ny tsara ary nahita vaovao nandritra ny fiainona izany. Mandapiresaka ary ho amin'ny fotoana manaraka tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra. Misy rivotra. Misy rivotra. Verina indray. Misy rivotra. Ndresakisika teo moa zany tsy azo atao hoe tsy lany amamina fa tsy lany ho resahana. Ny momba ny kapoka fitaizana. Satria ny no olana amiko za mametraka olana mihitsy amin'ny adihevitra rehetra nitrangana andritra ny andro vitsivitsy zay dia ny hoe za hoe de za hoe de za hoe za tena miteny mihitsy atsika hevitrony fa tsy matematika na aritmetika ny fitaizana. Tsy 1 + 1 = 2 ny fitaizana. Misy zavatra be dia be miditra ao anatiny. Tena ampanetretena tanteraka no iresahako eto fa niofana momba ny fitaizana zaza. Amina fiofanana mandalo reny zany. Ary nisy fotoana tany ivelany tany Marseille dia niaona tamina olona mpanao seho momba ny zaza zay mandalo any amin'ny hôpitaly izy dia mandalo amin'ny tompy fitaizana zaza maditra izy dia mandalo any amin'ny orinasa izy. Zany hoe olona artiste izy fa manana fikambanana mireny hoe clown ohatrany sans frontière fafireny zany dia mifanofany hoe ohatr'izao dia misy fotoana zany tena mba miresaka sy miadihevitra amina ray aman-dreny. Zany zao tany Mahajanga ohatra ny vory niaraka tamina reny mpianakaviana mitaiza irery ny zanany lahy zay tsy zanana tsy tokana aloha. Misy tokana izy misy 2 misy 3 fa le reny rery no mitaiza. Mahalana ny mahita lehilahy mitaiza zanaka irery. Mahalana hoa fa tsy hoe tsisy akory. Dia ao anatin'ny fomba hitaizana no ahatsapana hoe na ny paraitapo aza tsy matematika. Raha efatra menadahy zao ohatranay samy hafa ny toetra ny menadahy tao an-trano. Dia tokony ho samy hafa ny fomba hitondrana sy fomba hitaizana. Eo zany tsy manazava ninina. Ary ohatranako raha mikiry sy miresaka momba ny fitaizana foana matetika tsy izany mahay mitaiza ka tsy fa manome hevitra edivakevitra
fa mitaiza koa anefa de rehefa aveo koa manitsy raha ny olona tena hoe niteizaiko zany tao anatin'ny fotoana hoe zaza de miala sakana de tanora de rehefa aveo izy mikopa-kelatra ataoko hoe 5 na 4 teo eo raha tena akaiko be anazy zany misy ny tena zanako am'ireo de misy ny atao hoe niteizaiko am'zay mba takatro zany fa manana ray aman-dreny ihany misy ihany moa zany hoe reny fotsiny ohatra de mifanampy eo de mifanoro hevitra eo tsy mahita ny tena hoe mety ary ny olombelona anankiray ihany koa dia olombelona vatana zany hoe misy atodoha izy misy vatana izy misy indraindray izy ny anatiny ihany mety ny vavony ny olombelona fitambarany zany rehetra zany mampatonga ana am'teny hoe ny routine na ny fiverimberenana foana no maharatsy ny fomba hitaizana koa indraindray ary ny fitaizana misy ny any an-tsaina misy ny ambatana de misy ny ampiarahamonina ao amin'le olombelona mijoro eo zany le zaza zany misy atodoha izy misy vatana izy za tena miteny arak'izay teneniko anareo zay hoe nafantatra tovolahy kely 7 taona 9 taona fa mangalatra foana ny vola ao anaty poketran'le ray aman-dreny nefa rehefa antanina hoe fanganareo tsy mame goûté anazy efa mame goûté be de be de nefany lay fitaizana le ray aman-dreny tsy hoe miala zigla ka tsy mahataiza mihitsy fa mitaiza le ray aman-dreny fa ohatrany ohatra hoe any amina karty enjana be raha vao mivoaka ny vavahady any amina sekoly enjana be raha vao miaraka amin'ny namana le tovolahy laza hoe ny fibeazany olona tsy fibeazana miabo hatrany hatrany fa mety ho fibeazana miiba aza arakaraka ny fifaneraserany amina fiarahamonina samy hafa na ny mpianakavy fianakavimbe ary hoe kozay koziny mifampitaiza ireo rehefa miaona ka mifanahaka tsinony ary mifangalatra toetra misy itsy aza ary misy aza pitarika izay tena pitarika amindreo pitarika amin'ny alalan'ny toetra sy ny fihetsika de taafy mihafa ka na miiby iny na miabo manahaka an'iny ka tsy voatery zany ahazo fibeazana tsara hatrany hatrany ny olombelona satria tsy maintsy miaramonina mihafa sady tafiditra ny ara-toe-kareniny ao an-tokantrano raha mbola tena tokantrano fotoana dehibe hitaizanany ankizy iainany satria mahafantatra tsika fa misy ny tena zanaka olona tena mpanan-karena zany hoe manontany ny ory manana fiarakodia aterana fiarakodia foana tsy mikiraro raha tsy d'origine na ny mividy ny smartphone sisa de telo menada izy na efatra menada fa misy tsy tafa mihitsy ao madritra be foana ary amidiny ary le zatra omena azy misy tena manana ny atao rehetra tena manana ny vola rehetra ny ray aman-dreny de tena ny ao an-trano tsara manana ny hevitra anazy manana ny telesisisa fa mahay sady endry nefa mananamana any ivelany maditra be koa ny namana ohatra sekoly anarany sekoly avoleta be reny fa endry izy mahay izy de izy manana ny ditrany ihany na ny ataontsika hoe ditra ara-piarahamonina de rehefa tonga ny adolatsentro sy ny resaka 17 taona 18 taona zay ny taona omeko de misy ny ditra sexuel zany de aveo misy ny ditra ra sigara resaka rongony resaka mandendeha mozika sy mibokibokiny misy fanafanantanjahantena sy ny sisa de vitany ihany nefa ny akapobe-piainana zany hoe fianarana mahay izy ny any an-trano izy manaja ray aman-dreny tsara ihany tsy mandeha fitaitsaraka izy akory na hoe jokotsorika fa fantatra io matanjaka kokoa ny karakteran'ireny ankizy reny na ny toetra mahazaka ny zavatra be de be fa misy ankizy nge hitanareo raha vao maditra fotsiny izy de lany ihany ny enerziany manontolo de any amin'ny fianarana izy tena kamo tsy mahavita izy misy ankizy tena fantatrareo tsara ny ampianarana ary rainy bozy mpampianatra fa izy ny tabataba indrindra ao ampianarana izy ny maditra ny tokotany miakatra conseil de discipline rehefa na interro izy mahazo 18 tsy hitanao zay hoe ahoana tena manahirana ny ohatry reny Wai, mipodra tamsary le tia. Tena nikoty zay. Hoe tena io endra ny ampianarana rehetrarehetra fa rehefa manao examen amizay na interro araka teny anao. Tsy tafandray. Tsy tafa mihitsy. Tsy tafandray. Zay koa. Eo ny tenenako hoe ny olombelona koa, ny olombelona koa tsy matematika, tsy aritmetika, tsy fizika, tsy chimie, fa ny olombelona koa de zavakanto ihany, zany hoe tsy mitovy, ohatra ati-dony resantsika. Ny ati-dona zanaka ray aman-dreny mitovy aza tsy mitovy ny fivoarany ati-do amin'ny fandraisan-javatra. Ekena fa misy ny fanefena ny ati-do, misy ny fampianarana,
satria atodo zany ny karazana ordinateur mandray voalohany ny zavatra mitranga rehetra na marary ny vatany ankizy voakapoka ny arakaraka ny fisokafan'izy io ny mahafaingana na mahataraiky ny fahanovozana fahalalana fibeazana fahendrena fa misy nefa tena hoe lasa loha misy tena hoe tao anatin'ny konokononana azy aka ohatra fa mety misy olona mandiso mety mamarina mety sisa kono ny zaza teraka natao sezarienne sy ny zaza ela be vao teraka tamina voie normale tsy mitovy rehefa tena dinianao ny profilage rehefa lehibe tsy mitovy le tsy mitovy io zany misy mahatsara azy ny fijaliana ao am'le lala tsara le lalana io zany le lalan-jaza any mafy raidray misy ny atao hoe mangana tsy mitomany rehefa teraka le zaza de sady rano hoe zao hoe kapohana tefana sisisy satria misy entre guillemets morné fa tsy morné iny ho anareo any amin'ny maternité mahay azy kokoa hoe takany tsy ho velona zany le zaza satria ela loatra le fanenana sisisa de misy ndray tonga de césarienne satria mety be lobe tsy mivadika sisisa tsy nandalo amin'iny lalana iny iny lala tery iny misy akony tsara sy ratsy zay samy mety ho hita ao anatin'iny ao anatina resaka satria enareo fa nahita zaza teraka fa misy oatra mbolombolona rugby oatra voatabia lavalava ny lohany misy de rehefa aveo izy ampiondana tsisisa sa ohatra zany vary misy ahondana misy vary fotsim-bary tsiasisa fa zany entina manazavazavatra be de be de fantatritsika ihany ko fa ny fivoarana amin'ny resaka toe-karena politika fiarahamonina ny fiangonana sy ny fianakaviana am'izao fotoana izao ny tsapanareo fa resaka hoe fivorim-be mpianakaviana tsy de be de be fantatrareo tsara fa taloha zay tsy misy loatra ntsony ankehitriny ny cousin sy cousine tena fara fa kely nisy atapabolana miaona ary raha mandeha miara amin'ny lalao de mbola makany amin'ny cousin cousine aloha ny priorité noho ny mandeha ny tokotany amin'ny fiarahamonina hafa ary mifakahazo mifankaty ary mifampijery bulletin ary mifampiresaka fianarana io tsy misy dikeny amin'ny hoe manan-karena le penada misy manana kokoa tsy manana fa hoe cousin cousine tonga de anatina resaka hoe valana cousin cousine le izy tsisy hoe mibainina n'ilay samy manana opel luxe be fa nene labrety tsisy en'izay ny resaka any ary voataiza amin'izay le ankizy zay zany le hoe taloha le hoe fa tsy afaka loatra atao tsony satria le fiarahamonina ankehitriny no ety manana aza tsy misy na samy mipetraka eto Antananarivo tsy miaona indrindra de tanàn-dehibe noho izany mekely le valapita izany mekely hanika raha vao misy ratsy ny akaikaikin'ireo de tsy maintsy hitanao misy akony any amin'ilay zaza le izy ary rehefa miditra ao an-trano izy raha enonao hoe misy fofotsigiara zany le tovolahy kely na 12 taona menao ny tefa-tsofiny izy aloha efa tsy azo atao ino ono tany cabinet tao an-trano izy novoka sigara nefa tany cabinet izy novoka sigara de ny mamany miditra taorinany am'le tao cabinet de maheno an'le fofon'le godoloka de le mamany rehefa aveo tsy miteny amin'ny dadany aloha raha psycholozika tsara fa raha ohatra le mamany tonga de déstabiliser tanteraka na izy miteny mafy eo amason'le zaza na izy miantso an'le raha iny rehefa any am-pandriana hoe aloha sigara hafa aloha ndesantsika zao de rehefa aveo le dadany na mifo na mandeha ohatra zany raha resaka rapita izana matetika efa tsisy hodonana tsony le reny mpianakaviana vao miteny an'le dadany fa matetiky le reny miteny an'le zaza ihany miandry an'le dadany tsy ao ary somary miteny hoe lasaiko ny dadanao ianao raha ohatra ka miasa ve zay psychologiquement an'le zaza hoe lasa voateny any amin'ny dada raha ny tena izy amiko na mpivady mandrak'izay ara-maty any am-pasana aza misy tsy ambara telopitaizana foana eo amin'ny fifandraisan'ny zaza sy ny reny izay le nambarako teo hoe ambara tonga mpanitsiny tokony isy hatrany hatrany zay fa tsy ambara tonga mpandrahonina nakory misy lojika ny manko hoe raha zazavavy hoe manakaikaiky ny reniny fa misy tena zanaka vavy ny rainy akaiky azy ary nininona tsy ambara telo ny any amin'ny rainy kokoa izy voajanahary zay tsy misy tena hoe any matetika ao anatin'ny fomba hita izana rehefa vavy le zanaka eskimo kokoa le dada magnome matonga de efa magnome de le reny amin'io miteny ray ny anao manko io matonga le zaza mianta satria anao satria anjely kely ny le zaza fa ny reny sy ny zanakalahy tsy mitovy am'izay tsy mitovy amin'ny ray sy ny zanaka vavy ny reny sy ny zanakalahy na misy fifankazona be ara samy hafa ihany
amin'izay lafiny zay amiko zany ampahantsorana sy ampitiavana hoe ny zanakalahy voataiza tsara ny reny no tsara lalana kokoa satria maeritreritra ny lahy ka rehefa andeferana lava izy tambatambazana lava izy brioka be lasa arakaraka fiteny gasy hoe disoanta misy moa hoe disoanta de disoanta manko lasa ohatra hoe be ankitraingitra izy raha ohatra ka tsy ampy ny fitaizana ivelany fitaizana ivelany zany de hoe raha vao mivoaka amin'ny varavarana io zazy io raha mbola adolescent izy zany sekoly na biblioteky na tsena na miaraka amin'ny namany na mandehandeha mibalajika na mandeha miaraka amin'ny lomano any Ambatolampy any de mifankatia de be de mamono tena satria ny zavatra tokony ho fantatry ny rehetra koa de hoe ara-batana raha mbola mitombo ny zaza zany de misy tsy fahampiana eo amin'le ka misy hira aloha alefa ty zay tsy mifandray amin'ny sujet-tsika mihitsy mba ho resaka ny resaka hoe manao matraquage manao medley mahazatra rehefa événement zany de manamboatra medley de efa misy moa ny hevitra zay fa fotsiny azy tsy pety taona farany taona ty akory fa itony zany hoe medley satria misy koa inakay le medley medley moa zany ry havana hoe hira mitambatra le izy de anaitairana ny olona hiran'olona le izy matetika dia irain'le mpihira andeha hanao seho ary rehefa takariva sy kabare matetika medley alefa balavotra hirana vokininy ramana hoe ao ary rivotra misy mampimety misy chanson
Salama zokia ahoana moa filalovana an'ity automobile ity e sady anao koa henoko fa atao hoe nahazo foana oeto ty aloha ny telefôny la de asehoko e tsindriny la fotsiny a ny étoile 436 étoile 9 dièse de io izy a fa manontany hoe inona avy ny taremarika ho lalovina atsofoka ny taremarika anakienina de arao fotsiny toyiny zay de vita l'automobile boostena am'izay le fiainana ary manina ianao no to lasa mazoto mampiditra fahana sy mividy tolotra foana e ka te azo smartphone na e smartphone nahoana amin'ny fividianana tolotra ve ie tolotra manomboka amin'ny 10 ariary isaky mividy tolotra 10 ariary no mihoatra ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana kadonaka mety azonao smartphone modem internet antsona méga aza ela arakaraka ny vidiananao tolotra no ampitombonao ny vitanao azonao andreo smartphone na raitra be amin'ny fisariana farany manan-keratra amin'ny 13 desambra 24 fanazavana fanampiny ao amin'ny 204 Orange. Eny amin'ny Shell no tena fedy be fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao azona fanomezana eo no eo 3 alina monja no ividiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop Shell dia efa mahazo kado avy hatrany ianao ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika rehetra Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy miankonanao Manakurio! Le modèle Aigle d'Or vaovao be no kalin'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ilay kalitao efa nahalalànao any Aigle d'Or hatramin'izay ho anao mankafy kapa tena stylé le vita malagasy efa nankafizinao hatriny sady natao ho an'ny fianakaviana rehetra jifa ho ary ireo modèle Aigle d'Or vaovao amin'ny vidy manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny akisy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe efa hitanao any amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra Aigle d'Or miaraka amiko isanandro manimanitra Ye, efa manitra fety ao amin'ny Batimax. Fety be ao amin'ny Batimax mandritra ny volana Desambra. 500 hatramin'ny 700 be izao ny fihenam-bidy. Ka mividiana eo ny amin'ny magazay. Mividiana entana mihoatra ny 3 ariary fa mety ao anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 14 Desambra amin'ny 1 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia hotoanantsika ireo kambotiny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Ataovy izay mety fa akaiky ny fety sady efa nisokatra neny avant Saint-Heure e efa miandry anao ireo mpivarotra amanjatony sy ny lamaody vaovao marobe na ho an'ny ankizy na ny lehibe sady misy loka maro zaraina ny hatramin'ny 9 Desambra zao e araroty fa efa ela izay avant Saint-Heure toerana miavaka lamaody miavaka efa ela ny andrasako an'la mahery afaka ifanandra amiko Booster Tornado zava-pisotro vaovao mandona be amin'ilay tiavako azy 2 ariary fotsiny. Iangaviana ny chauffeur taxi Super 5 mipetraka eny akaikin'ny hôpitaly Itosy mba hanatitra ilay cartable mainty misy dossier maro niaraka taminy sy ordi portable marque Dell miloko grenat izay adiny teo amin'ny devant ny taxi io. Marina fa hitan'io chauffeur taxi io ny tranon'ilay vehivavy nateriny ny alahady 13 Desambra tamin'ny Sivora niainga teo amin'ny assurance Arompiflo nakeny Andranomena. Ilazany izay mahafantatra io chauffeur taxi io mba ilaza amin'izao antso maika izao ary anatitra ilay cartable aty amin'ny RDJ na iantso 034 91 800 85 tsy misy arakaraka fa omena valisoa. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966
Ao fotoana idiran'ny olona afaka miantso araka ireny laharana finday botanisa teo zay ny voalohany ary. Araba tompoko. Tompoko. Tsara. Marina loatra ny teny goty teo hoe tsy matematika le fitaizana be dia be tokoa ny paramètre miditra ao anatiny ary eto zany ny sariako ny sain'ny olona rehetra. Marina fa mitazantsika dia mifilme maka orona tsara dia izay hitantsika eo ihany any no hitantsika fa ny ao ambadika rehetra sy ny zavatra mitranga ao anatin'io tokantrano io any be dia be ny zavatra tsy voafehy ary tsy mety le tonga dia manometiny fa efa ampelatana manam-pahefana moa izay eo tena manao ny fanadihadiana rehetra zany izay fanadihadiana izay no tokony hoe andrasantsika rehetra pitonina zany hoe inona marina zavatra mitranga fa fantaniako raha mba misy afaka mamaly fa tsy mahay ny tena rehefa tranga ohatr'izao hoe moa tompoko afaka tazon'ny mpitandro ny filaminana tokoa hoe le olona raha ohatra ka satria fahafantarako azy tsisy nametraka fitoriana ofisialy samy afaka miseho constitué partie civile ve ny mpitandro ny filaminana rehefa misy hoe tranga hita maso ohatran'ireny misaotra indrindra dia mirarosoa antsika rehetra makasitraka tompoko. Hoay ny manahirana kely mamaly an'izay araka ny lalàna dia misy fotoana ny mpitandro filaminana miandro hoe mampendra fitoriana ary misy fotoana raha mahita izy miteny zay tsy afaka mipetraka ho partie civile izy. Allo araba tompoko. miaraba ampiany dia miaraba araba tompoko. mahakasika an'ilay resaka kapikakizy ihany mbola horesy ny tehany eo hevitra kely raha resaka zony ankizy zany ny anany hitako hoe horesana dia aloha ilay ankizy le eny amoron-dalana ilay sahirana tsy mianatra sy ireny atombotany ireny aloha ny fitsinjovana ny ankizy fa dia manana ray aman-dreny misaiza dia aloha apetraka amin'ny ray aman-dreny ny fitaizana satria hitako hoe maro ny ankizy amin'izao tena maditra raha mifaritra 67 hectare iny fotsiny dia ankizy kely any amin'ny sixième ma5e dia efa mifoka rongona foka sigara anaty parkinina ata hoe jerena fotsiny zay hoe endre tsara raha ankizy izay fotsiny ve no atao sa hoe inona no atao fa tsara mijery hoe inona no mampahendry ny ankizy mahatsara ny fitaizana sy hoe tokony ho vonoina akory tsara kapoka kely hitako hoe taloha ny ankizy vao kapoka tsy dia naninona ihany fa vokatra hoe tsy mahafantatra an'ilay fiainana ankizy sy ny ray aman-dreny dia variana mitatatata ao anaty FB nefa tsy hitaizan'ilay zaza raha ohatra ka misy mahavoany ray aman-dreny ny resaka eo saotra indrindra tompoko. Eny tompoko. Amin'ny akapobe zany dia miantehitra mikapoka ianao. Ny zavatra hita maso zany be dia be izay tsy ao anatin'ny resaka tsina fa maizana vazava misy fotsiny. Tena le hitako le manao pataloha mainty hoe amin'ny tany mena iny fa dia mahafantatra tena le sekoly rehefa maheno. Allo. Telo ambin'ny folo taona zany. Araba tompoko. Marina aloha le tenan'ny gotra teo hoe le fitaizana tsy matematika fa na dia zany koa arany misy atao hoe règlement discipline iny kosa aloha zany zavatra azo apetraka dia mbola kely mikoatra fotsiny nareo fomba fitaizana ny taloha zao raha ohatra vao maraina miarahaba ny ray aman-dreny manao bonjour papa bonjour maman rehefa andeha voaka andeha hianatra manao babay manao bijou mandraky dinandroany le izy mbola mipetraka le izy satria fahazarana ino moa zany lasa fahazarana mafinaritra voilà dia le tsy any amin'ny resaka matematika loatra ny tiako fa io zany misy partie apetraka mihitsiny hoe zao ny atao zao ny tokony atao dia milamina dia mandeha ho azy ohatranay taloha zao nasina tsara mihitsiny hoe tsy mahazo mivoaka ny trano rehefa amin'ny 8:00 na milalao arany na mandeha milalao aranao avy nianatra mody anao amin'ny enina sasany anao ao an-trano manampy dia efa tsisy tapaka fa rehefa aty aoriana aty amin'izay le izy ny ankizy kely moa zany 6e izy vao afaka CEPE aiza manala azy vita CPE manala azy vita BPC manala azy vita bac zay tamoa tsy nahazo an'izany dia rariny sitsiny zay le teneniko hoe zay le conflit de génération sy le fivoarana institution fa na dia zany arany le kapoka le nimo be le hitanao le pilatra reny nahazo an'ireny zay fa saingy hoe misy ihany koa ny ray aman-dreny sasany tapahotra loatra reny tsy mety fa mananatra ankizy
hoy izy no abolana malagasy hoe zazatiana tsitsitsina rotsakazo le izy tena zay ao anatin'ny fomba hoe anraisana ny fomba hita izany sy ny hoe aoka tsy ho avadika ho tahaka ny laozany toetrandro ny fomba sy ny fanazarana teo aloha ary aoka tsy ololoavina tapony loatra ny soratra masina tsy maintsy andoaliana ny atao hoe zoan'ny ankizy raha vo ny zoan'ny ankizy no irairaina foana dia avelohanao zay tian'ny ankizy ny dikan'izay tsy mahay mitaizy tsika ny dikan'izay fa ao amiko izaho zay mitaiza ninona voasoratra amin'ny lalam-panorenana ninona voasoratra amin'ny fahaiza-tana no rakotomana sisisa ninona voasoratra ao anatin'ny zoan'ny ankizy any amin'ny déclaration universelle les droits des enfants de za manana ny fomba hitaizako mialatsiny fa mitototika sao misy caméra voataoko allo za zay any le teo toujours kely am'izay le izy zay tamin'ny voalohany zazatiana tsitsitsina rotrakazy nandeha ny taona nandeha ny volana nivadika tsako génération nisy fiteny vahiny am'izay manao an'izao hoe si tu n'éduques pas tes enfants c'est la rue qui va s'en occuper noho izany vu que hoe zao tsika fiainana za zao ray aman-dreny mananjanaka miala maraina ao an-trano mandeha miasa verina avy any an-trano hariva lalao kely mizazakely matory tanao lasa misy fotoana banga kely zany leo de rehefa amin'ny fotoana tsy maha eo anay iny izy moa zany ananatra anazy io rehefa tsy eo zay hitany eny amin'ny namanamaniny iana manao ohatry zao manao koa azonareo le izy de iny am'izay le mila hitandremana tsara hoe rakizy le mikapoka moa zany dernier recours faresahana le ankizy hoe tsisy dotony tsy resahana zany resahana izy tsy mety zao tsy mety zao raha manao an'izao anao de ohatry zao mipakana tsainy any iny ny farany efa tsy mety niny am'izay izy somary le kasina kapoka kely de aina am'izay ay marary zany tsy manodika zay tsy mety ohatran'le ankizy le milalao labozia tanao izy moa tsy nanao an'izany mama io na tsy mety ampitsapaina kely mahay am'izay ny tanana avy eo tsy manao tsony izy après an'iny zay atao ohatr'izay koa le fitezany fa le conflit de génération zany raha voatseritsika ny mandanda lanjany io de izy le tenany gody teo hoe lasa ololoavina le zonankizy de lasa anao zay tiany le ankizy de voatenanao kely izy prikinao izy zany tenanao an'izany nge atahorinao raha tsy atahorisy moa zany délation fiantson'izay de ahoana zany ny taranaka orinany zao raha ohatra hoe hanao toriko anao amty taranaka atsika am'izao ty zay fa rahasoany makasitraka tompoko zay fahaiza mandanjalany zay le resaka satria araky le teny le raha ohatra hoa isy teny hoe ka ny anay ny zoan'ny ankizy ny jerenay sinsisy ny zoan'ny ankizy tompo kilasy tompoko vavy ry vahoaka malagasy ry mpitaiza sy ry fiarahamonina tsy mbola nahatonga ny ankizy ololoavina tapoloso lasa maiso lasa endro mihitsy rehefa irairaina foana nefa tsy hay ny fomba fanaovana azy allo ento arahabaneny salama fombako manana ny voalazan'ilay ramose teo fa ny le mombako manana ny voalazan'le ramose teo le voalazany teo ka fa ny fitazana ny kilonga de samy manana ny fitaizany isika ray aman-dreny ny fitondranam-bavaka azy no zava-dehibe de ny fampianarana ara-pinoana isika ray aman-dreny dia ny manoro ny ankizy ny fomba tsara aby fa ny kilonga ne tsy laozan'ny ray tena madity fa ny vavaka ihany manova zavatra de ampianarina hoentina amin'ny fampianarana ara-pinoana izy zany zay tena mety amin'izay afaka manova zavatra misaotra tompoko de mirary soatsika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny mpisalama rehetra naiza misy azy Andriamanitra ny anasitana ny mpisalama rehetra koa de ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy hakanava de manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany de kokoa aby ho atsika malagasy aby ho an'ny malagasy rehetra longo ray avao tsika abiaby longo ray ka tsy mahatsara azy ka mbola tsy niara teo amin'ny fanabeazany nareo raha ho atao ary tokony ho tohizana foana tahaka ny doro-tanety sy ny araba tompoko miraba nongany salama
le hoe tsy mathématisable zany le zay zany soa ihany satria manjary tsisy ilana le ina manjary tsy miasa zany le zavatra iny. Misy zavatra anankiray adino am'le mpitezana avadiko izy any amin'ny fiainam-pianakaviana dia ny fifandraisana communication zay tokony naturel zany le rehetrarehetra teo nisy nitenen'le ramose teo hoe nisy banga kely entre an'le hoe mandeha sy ny tonga riva zany le communication aorinan'iny zay tsy zavatra ndrendre manko le communication ohatrany hoe fivoriana atao solennel zany fa tokony zavatra naturel izy de lasa memora daholo ny zavatra rehetra rehefa mandeha le communication iny ohatra taminy hoe le humour ohatra na le éducation sexuelle zay manana sarotra ndraiky lasa mitsa ho azy reny zavatra reny am'fana ny point de faiblesse any ampianarana azy ny relation entre mpianatra ny fetim-bony sipasipakely sy ny etcetera zany lasa tsisy any atao hoe fadifady disperana tabony izy ny zalary zay zany le communication zany tiako tenena hoe ino ny tokony raha naturel miravina ho azy rehetrarehetra client manko n'iny ohatra hoe manao mandrafitra brique ianao a de raha tisan'iny client iny a de mampikotorana zany de lasa tapotsina atody voilà zay lion zao anefa ny ray aman-dreny rehetra araka ny resaka natao omaly a dia tsy misy sekoly nidirany akory alohan'ny idirany ao anatin'ny ronkobo sekoly vao amiray aman-dreny any lovain'le zanany manodidina eo de lasa taizandray izy salama tompoko manatatsika rehetra am'le resaka fitaizana de mba te hitondra hevitra fotsiny samananeva moa zany ny amiko manokana hoe amin'ny maray analo zany hoe marary anaka ohatran'ny tsika rehetrarehetra raha le par rapport an'le vidéo ntranga iny a vao nahita anazy mijery indray mandeha anao de marary be ny fonao de raha ohatrany hoe hoetan'ny torapo daholo zany ny olona rehetrarehetra na ohatran'le rangany zao nikapoka ny zanany hoetan'ny torapo izy mety be deaibe ny zavatra efa nitranga tamin'ny fitaizany tao a na mety iny tamin'ny voalohany fa mety rehefa avec un peu de recul mety ho za hoe tsy amety iny any angambany a de tiako lazaina fotsiny hoe raha fitaizana tsisy fitaizana lafatra fa anjarany tsirairay mahafantatra nanana ny expérience sy ny fiarahamonina ny ainany a de mitsara fotsiny hoe ny objectif final atsika ray aman-dreny angambany hoe mitsara ny zanaka fa tandreny fotsiny no lasa misy diso mafy loatra le fitaizana de lasa mikapoka ohatra na diso gorakora loatra de lasa migate loatra misy karazany le ampovoany zany sarotra be mitady anazy de ho atsika le mijery ivelany a mora be ho atsika ohatrany torapoako ohatrany torapo any anaty FB any hoe zay zany torapoako a facile be le miteny tsy mety nataon'le rangah na mety le ataon'le rangah fa lesona ho atsika zay de farany tiako tenenina fotsiny angambany hoe ho an'le rangah manokana matoa izy niakatra ny tanany a misy zavatra tsy nety tao a de ohatra atsika ray aman-dreny samy nanao erreur daholo mety na ohatra hoe za mipetroka ny zanako roa taona ohatrany mety efa erreur anie zany fa tsisy nahitsy zany de lesona zany le de anjaratsika fotsiny hoe mazava tsara ny tian'le rana manambary matoa moa zany hoe le dadany zao hoe opain'le zaza zany tsatsatsatsa masain'le dadany tena opain'le zanany le tesitra le bebe tesitra le bebe satria eo ahoana zanako nopainy ty le bebe ndray mandaraka an'le zaza hoe tsy hainao zany tsy hainao zany iny andro zany le zanany lano opain'le zavikeliny tesitra le bebe ny marina tokoa zany miteneny ianao miarabanao hoe miaraba tompoko aoka efa ao tanaty a maheno le aza etra izy indraindray de mbo makezala mba adikao izy namorona an'iny ary tsy fatany akory ana ny dikan'le izy fa verina tena tenentsika hoe le fifandraisana le
communication izy alohany mandrata maso ny mahita ny zalo tsy de nahita le fa eny kotsiny izy de hoe tafona dolo le voalohany aloha tsy manana parametre rehetra tsika de tsara na de tafotoina azy de atao zay isin' le communication naturelle sitako zay andrika analyste azafady ny fifandraisana ara-boajanahary zany de zao koa alohan'ny natongavany mivena lavitra be talohan'ny communisation de fanahana sotoavana ny atao hoe valeur morale sy ny etseritsika tsy niandry amin'ny missionnaire sy ny etseritra hoe mitondra ny amin'ny anaran'ny zavatra sy ny anina zany tiako tenenina tsy azo afafy loatra any amin'ny hoe fitazana fanampiny iny fitazana ara-panahy fa nanana fomba nentina nanabeazana zany tsika taloha zay sotoavana zany zay jerena foana le communication naturelle ohatrany zany rehefa dolona zavatra resaky tsy maniny araka teneny eto ambivitry hoe sakefa tianareo foana satria taloha sotoavina de lasa tateorina lasa sitoweb de nadio le arina. Allo, salam. Arapanao. Ya momba le fikatarana. Tsy haiko raha isikapona zany tokony atao farotsakazo no isikapona fa tsy vatankanto. Na zany fanaoko tsy haiko raha mety fa hitako hoe efikasy kapoka sao de afaka tasakady iny afakady tambatambazako indray le aty. Atao atom-piavana zany le tsy fatso. Ndray andro manontolo na herinandro na hideka tisiko. Tsy tena nataoko ohatrany hoe kapoka de afaka tasakady nisy ganina gote ndray de mety any le. De azavaina aminy ve zao natonga anao voakapoka teo? Ay, tsy maintsy resany. Atao dikandriny le ary hitako le bakely iny vao manao fanahinina de voakapoka de mahazo gote indray. Zavatra iny lasa fakalana indray Azatinao le fotaka be de mahazo kapoka de izy mahazo gâteau. Azadino anareo zay manana bisikileta sady tia bisikileta satria moto matetika ny tena voavelively lakolosy fa misy an'le revebeka amin'ny sabotsy zay tena mahafinaritra de resatsika revoatra na nafitranga taigna bisikileta sy mandeha moly azo le izy eniny verina kely zany hoe misy adiniko fa aoka atao ampisainana ny fitaizana fa tsy atao amin'ny fo fa ny fo rano mafana fa atao ampisaina ny fitaizana de misaina tsara de araka ny teny le rangaha teo le hoe mikapoka izy avy eo izy manambitamby tsy mety reny tandremo tsy mety reny amiko satria zao rehefa miteny ianao de miteny entitra tsara mihitsy ny an'le zaza mikapoka de avela tsara aloha afaka tsara mihitsy le fonao de le zaza koa mba handinika tsara hoe tena tsy mety mihitsy fa mandinika ihany eny ireo zaza eo na de kely ary zay le izy zany fa atao ampisainana entitra ny fitaizana fa tsy atao amin'ny forano mafana misaotra to misaotrany marina tokoa zany satria ny foranona pango zany anisa mamay io le miteraha hita sarotra le hoe zay nataon'ny ray aman-dreny koa de ataoko an'le zaza satria tsy mitovy mihitsy ny alika tsy miteraka saka zay matotenenina rabiby de tena fomba fiteny zay ilazana hoe samy hafa foana ny fitsirin'ny paiso. Allo eny toko allo nareo toko salame nyandray zavatra hafa mihitsy tiako teneny mbarao rehefa atao ny isantaton'ny fanasam-pitsenenanareo ao de nindragoty ataoko hoe 5 isan-jato sady dimy sisa ambony any sisa rehetra fisaotra toko ka izy izy le resakao kosa fa tsy mazava tena zay misy fandaminana tsy azony zareo le fandaminatsika c'est le fandamina tsy azony zareo ato izy ka tiako tenenina hoe inona le de toizo inona le tianao tenenina amizay zany zany tsy miteny misy raha tintenena ambadika ane sao de zay rangaha zay le miteny miena ny piano atsika rehefa miteny rakoty tsy fantany zany aiza nefa allo eny toko le fandaminana le resaky tsy natao fambalina fa le fitenenina manao tarodositra tsy mety ohatra le farany teo nareo koa rangaha tena izy ake manao tarodositra tokoa aloha ay le rangaha le teo ve le teo any ampianarana
vokaberina ampianarana dia ireny atao hoe poltron sy ray alehany na tsy mirevy ana le ry aloha zany regny zavatra jerenako le focus ara-dalàna misy zavatra dimy le partenaire rehefa misy zatra amin'ny tagnotrena dia jerena izavy no manana ndraikitra ao anatin'le izy ny ao tokantrano dia ny ivelan'ny tokantrano ny ivelan'ny tokantrano ngezabe ndafileza vady ny ivelan'ny tokantrano ngezabe adintsika dia ny any am-pianarana dia eo mipetraka le atao hoe responsabilité partagée zany hoe ny ray aman-dreny dia zanaka sy ny any ivelany ny any ivelany fantatritsika zay hoe namanamany eo angambany ngezabe dia ny any am-pianarana zany mandeha ambaratonga zany le zany vita vetivety fo za hoe ny tena ngezandrindra ao anatin'le izy dia ny communication zany le fifandraisany ampianarana mamaky boky io naky ohatra anakiraiky anetako ngezandrindra le petit prince ny Saint-Exupéry sady gratuit izy eo amin'ny boky gratuit izy eo dia zarazaro tena alay fotsiny mbaky le dessin kely reny mivoaka rehefa ataonao PDF le izy e-books misaotra tompoko fa tena marina tokoa zany amin'ny akapobeny misy olona poltron ohatra le to ina raha ny tenteneniny ko raha za miteny dia misivolisa raha za rery zany nety misy fotoana tokony mangina 10 minitra fa zay zavatra zay mitovy am'le rankany ray mandeha hoe mihena ho ny mpiendra fa tsoka aloha zany dia iverenana kely le resaka le hoe fomba hitaizana ao anatin'ny resaka tsy mitovy ho an'ny olona rehetrarehetra ohatra allo araba tompoko salamy salamandrindra ny anandro ray ngamba tiako asiana teny kely tsy nikapoka ihany ny herisetra tao amin'ny zaza fa isan'ny herisetra mafy indrindra ary ohatran'ny antso maranitra ny teny mahery atao aminazy manjary reny zany isan'ny herisetra zay tsy hitan'ny olona reny fa herisetra moralina zany ngambany ka mafy notoko fafy reny tena za io tsy mba voakapoka tamina kely ana fa ny teny nefa mahampitomany misy ny teny lehibe vatakoriny ity za io nefa nioriko maranodanta kely tsy hitan'ny lasama tsy izy ato zao nefa hitako tena ty fa be orina be tena dia manaraka misy ny teny teo an'le hoe resaka hoe ny teny hoe tiry pourcent ny teny tiry pourcent tsy ny teny ny anandro eny ngamba tsy any ny teny fa hoe io klasy ty tokony famadika plasy larisa manarika tsara mihitsy larisa mametezana fotsiny tena marina kosa aloha zany zatra toerana litanareo tany ampianarana rehefa bafon dia bafon fa alebany raha alefa ry aloha zany misy mpampianareo fa madika tsy mahay tsisy hevitra tena tsy concentré mihitsy amin'ny fianarana rehetra ohatranay moa zany tsy inona zany manakaiky amin'ny faly satria faly mitondra voanjo manahoana dia mipasy valo latabatra lesa raha Passe-moi le Coca-Cola. Allez, posez votre téléphone. À Noël, le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est d'être là. Mettez votre téléphone de côté pendant le déjeuner et le dîner et donnez à vos proches quelque chose d'unique. Vous-même. Coca-Cola vous souhaite un très joyeux Noël. Tiako mihitsy ny fety mamarana tom-pianarana ohatr'izao tsara ery zany pozinao zany bôgosy mihitsy ny zanako marina sotra tena riveko dia mandihy afaka mihetsika tsara amin'reto kiraro aigle d'or reto afaka manao figura be dia be norma be reto kiraro reto tena mety tsara amiko mihitsy nafinaritra salama be hitanao any amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra ireo modeliny kiraro an'ny talora aigle d'or no safidiko aigle d'or miaraka amiko isanandro mba te azo vaovao momba n'le azakazatsoavaly manaraka zany nefa tena repotra be sady ka efa mivalo alina sady zao Orange Money vahaolana tsara indrindra ho anao mametra Paris ary jereo maina ho amin'ny Orange Money fandaharana sy ny valin'ireo lalao azakazatsoavaly rehetra sady izay ihany fa averina ihany koa ny volan'ireo 10 miloka voalohany amin'ireo fifaninanana rehefa lahady antsoy ary dia 144 dièse
Orange. Eny amin'ny Shell no tena fedy be. Fanentanana sy lalao isan-karazany no miandry anao. Azona fanomezana eo no eo. 3 alina monja no ividiananao solika na menaka na entanao amin'ny shop Shell. Dia efa mahasika doa avy hatrany ianao. Ary ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaharam-potoana ny hetsika rehetra. Shell dia mirary fety sambatra ho anao sy miankohana anao. Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 ariards. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Wow! To Canal Plus 10,50 andro be zao mipoaka be ny fety amin'ity a La Reine des Neiges 2, Sonic le film, Madagascar 3, ireo karazana lalao baolina kitrakalaza be toy ny Arsenal sy Chelsea, Atletico sy Real de Madrid sy ny maro hafa koa izay ho hitanao amin'ny boky Canal Plus. Alefa songana ny ray abonnement dia raikitra ny To Canal Plus mandritra ny 10,50 andro be zao e. Plus. Fararanom-pahagagana taona 20 Fararanom-pahagagana taona 20 Filazany tsara ao Madagasikara miaraka amin'ny pasteur Mamle Voangy sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra. Ry hava malala ao amin'ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 2:30 ary ny 7:20 dia milaza manao hoe no Jehova Andriamanitra nofo rehetra mo misy zava-mahagaga. Andriamanitra ry havana dia mbola tena tanteraka ny maha izy azy marina. Andriamanitra lehibe mpanao ny fiainantsika ara-pahasalamana, ara-tokantrano, ara-kasa, ara-piariana, ara-panahy mihitsy azy. Noho izany dia manasa anao zay ny alahady 7 ny volana Novambra, ny alahady 9 ny volana Desambra, ny alahady 7 ny volana Desambra ary ny alahady 20 ny volana Desambra isaky ny alahady etsy amin'ny espace goteny voalohany ary anasananao anasanantsika mianakavitsika navaka izany fotoam-bavaka andraisana fahagakana lehibe izany. Ny fidirana voalohany dia miditra amin'ny 9 sasany maraina, ny fidirana faharoa dia miditra amin'ny 7 sasany maraina ary ny fidirana fahatelo dia miditra amin'ny 10 sasany maraina. Marihana fa tsy hanavanana iza na iza fa zay zanak'Andriamanitra rehetra, nizaniza olona ka mangetaeta ny anaovan'Andriamanitra etsika mahagaga eo amin'ny tontolo mpiainanao, eo amin'ny asanao, tokantranonao, fiarinao, ara-panahinao na inona dia tongava fa nizaniza tafiditra ao anatin'izany fotoana izany dia handray ny anjaranao ianao tongava so daholo ary misy ny vidim-pidirana. L'automobile fisarihana isan'andro amin'ny 10 maraina, amin'ny 4 arivo, afaka milalao na andro na alina rehefa misy tambazotra manova fiainana. Nizuma, 18 décembre 2020, manomboka ny Sivoral, Be Musique, sy Samuel 10 taona manolotra ho antsika. Samuel Arandray, Claudia Le Jardin THP, Bypass. Izy ny fivarotana CD audio, DVD, karaoke, ary t-shirt Samuel 10 taona. Filan-kevitra 034 71 407 77 032 04 922 22. Pikarakar Be Musique, Samuel 10 taona. Samuel Nzuma, 18 décembre, am Sivoral, Homme Le Jardin THB Bypass. Depuis 50 ans, Eau Vive trouve son originalité et sa pureté naturelle au cœur des montagnes d'Anjanville. Et voilà 50 ans qu'Eau Vive traverse le temps, avec vous, grâce à vous. Eau Vive vous remercie pour ces 50 ans de complicité. Merci pour ces 50 ans de moments partagés. Merci pour votre confiance. Merci pour toutes les autres années à venir. Eau Vive, ma source de vie depuis 50 ans. Retrouvez-nous sur la page Facebook Eau Vive Malagasy. L'automobile manolotra ora ho anao. RDJ am Siv Maraina. Rivotra masisy tompo klasy tompo
Vavy! Rivotra masiso. Rivotra masiso. Ao antsika mpianao agenda dia manongilanana sofinareo fa resaka an'ity revibeky ity satria tena tiako izy ity rehefa tonga taty amiko message dia misy koa ny samedi mafana samedi mafana indray zany dia fialam-boly mitambatra amina toerana anankiray ho resantsika rehefa avy eo fa mandray vahiny aloha tsika izay ho raisan'ny Larisa efa manatrika i Larisa zao oramse mandray vahiny tsika dia zareo avao amin'ny Technet Group miarabany Madame Jara sy Madame Sondi ia faly miarabantsika rehetrarehetra mpiaino miaraban'ny RTJ miaraba mpiaino dia miaraban'ny ekipan'ny RTJ misaotrabetraka nandray anay 1 2 3 alefa teknolojia le izy ia tonga eto zany izay Technet Group iresadresaka anareo mombamomba ny zavatra ataonay sy ny tolotra atolotray ho an'izao fety faran'ny taona izao voalohany aloha izahay Technet Group aloha ny voalohany indrindrany efa 20 taona izay no efa nitsangana dia izahay orinasa miompana amin'ny resaka service sy ingénierie informatique raha ho raisintsika tsotsotra amin'ny teny vahiny le izy dia misy anankivaly zany tena sehatra sahiompanan'ny Technet Group manao tout ce qui est système de réseau des systèmes d'information dia eo ihany koa zany mivarotra matériel informatique moa zany tena ahafantaran'ny besin'ny maro anay dia ao anatin'izay koa tout ce qui est sûreté système de détection et sécurité dia manao resaka gestion ana document sy manao production ana carte na badge personnalisé tout ce qui est famille nareo tsy manao tout ce qui est famille tsy manao zay aloha ny atreto mbola tsy mamena aloha ny atreto zay dia ho tohizany Madame Jara ny resaka ie dia ao anatin'izay koa zany ny métier ataonay ny sehatra asa esanay dia manao koa zay géolocalisation manao développement informatique tout ce qui est développement en application web application mobile manao formation koa zay formation bureautique web formation technique dia manao ny tout ce qui est cybersécurité ianareo fa amin'izao moa zany resaka attaque amin'ny système informatique efa enjana be dia aza misalasala manantona ny Technet Group fa tena ao anatin'ny métier anay mihitsiny zay resaka cybersécurité zay manao domotique zany nareo zay mifiantso azy ny olana amin'izy io ny ayahin'ny olona amin'ny resaka jiro ihany hoe miroso be any amin'ny teknôlôjia ianao fa tsy tafavoa amin'izay le store moa fiantsony ireny tsy tafavoa satria tsy takle tonga dia takadofony le izy fa angamba misy safidy vahenareo ihany manazava azy moa zany rehefa mividy ny olona le ao anatin'le resaka contrôle d'accès zay tianao resan'izay le hoe vo hita tao anatiny le rafozako ie tany Tsirabe zay maitra izy tsy afaka misaoty tamboho dia natao ahoana farany fazona le olona atao anatiny ihany fa misy matory tany ambony zany maka laklen'olo lafa zany dia batsoty ato domotique moa fiantsona resaka sécurité intégré anaty trano hoe tena masivarotra andreo inareo zany ao le rekoron-drano efa mifindry ry alarbi zay zao findra lavitra ny anana lavitra indray tamin'ny voalohany zay teny tanina renina soraka dia efa mifindra mba efa manana trano kosa zay tonga avy eny fa manana store koa zay any ahoana ozy izy nareo le sécurité ny tranareo enjana be zay mihitsy ny lanareo zany le teo koron-drano teo pitany désigne auto teo eo nareo tsy teo zay ka tao isoraka dia avy eo amin'ny meuble Jet Tower le tout ce qui est nareo ty ohatra PDB zany hoe magasin gota be io zany sa bureau fotsiny nareo bureau zay ao amin'ny 3e étage dia manana store zay ao amin'ny premier étage dia mivarotra andreo karaza zavatra voatonona varotra andreo rehetrarehetra ireo izahay ny tena marina zany raha fehezina plutôt intégrateur de solution zany tena ahafantarana ny Technet Group ny accompagné amin'ny société zany zay amin'izay zavatra tedaviny zareo ao anatin'izay sehatry ny teknôlôjia zay kifafa électronique nareo le kifafa électronique mety afaka ho volavoreana fa mbola tsy mbola vitanay aloha manao anazy
de reo rehetrarehetra eo anaovana inona am'ty farany taony ty ozy na Androany alohany a misy offre vitsivitsy kely aloha no entinay androany. Zay koa zany alohany a mivarotra telefôna. Zay zany tolotra ho entinay androany alohany a. Zay zany mivarotra le iPhone Remade, telefôna reconditionné izy io. Le iPhone reconditionné moa zany a telefôna ataontsika hoe seconde main fa namboarina amin'ny vaovao hatsaraina zany hoe accessoire vaovao, batterie vaovao ohatra ny telefôna vaovao rehetrarehetra. De izy io a garantie un an de misy service après vente zay Technet Store. amidy any alarobia io amidy ao amin'ny Technet Store alarobia amin'ny mpiara-miasa hatreto aloha ny mbola amin'ny Technet Store misy anazy fa ho avy izay proposé anareo zay te hividy de tongava fa ho an'ty Christmas ty sy ny farany taona de misy remise zany à 10%, 10 à 5 à 10% zany remise anay en fonction an'le gamme na téléphone. Misy zany iPhone 6 disponible ao anatin'ny stokonay. Omeko idée de prix fotsiny zao nareo zao raha iPhone 6 16 giga zao raha prix normal izy zao 1 million d'ariary. Incassable. Mbola tsy tena zany incassable zany alohany raha 1 million d'ariary ny prix normal de nomena remise na 10% jusqu'au 31 janvier le izy de lasa 900 000 ariary TTC fotsiny donc tongava maro fa vitsivitsy ihany ny stocktsika. Efa ngiaby noely mihitsy zany. De ny iPhone 8 koa zao zay zao zany gamme ambony indrindra ny ny iPhone 8 256 giga zao raha 3 762 000 ariary izy nasina remise na 5% de 3 573 600 ariary. Donc efa presque bojo. Efa généreux be mihitsy efa juste marza mihitsy zany ilanareo zany. Tena efa nataonay zay mba ampandrindra le fetitsika zany de mba manasatsika rehetrarehetra zany no tonga ao amin'ny Technet Store fa ao reo telefôny reo sady misy couleur le izy de mba afaka misafidy koa zany tsika ao anatin'le izy. Ao netrehitra reo tarika joary itsy amin'ny Pietra Rapitso review. Andao tsika hoany ndao de aitsy fotoana tonga de miaramay afaka mifampiasa tsika aveo amin'ny Facebook iny sady fampijery be masony zareo zany amin'ny Rapitsoriva le izy amin'ny fito eo amin'ny Pietra. Toerana voafetra sady tsara tarehy be mbola resana ihany moa zany fa de zay aloha ny amin'ny telefôny iny de omeko madame Zara indray ny tolotra manaraka. Tout ce qui est inona zany resahana io zao? Tout ce qui est carte indray zany zao. Sotra anao madame Sandrine ame amin'ny fitenenana araka ny voalaza teo zany de misy ao anatin'le métier voalaza teo ny badge sy ny carte personnalisée de Technet Group zany miara-miasa amin'ny société partenaire any andafy international marque Police, mivarotra tout ce qui est imprimante carte plastique ohatran'ireny genre carte bancaire reny zay anaovana carte de transport, anaovana badge d'identification, anaovana carte de santé, carte d'étudiant, carte de fidélité de mivarotra ny gamme d'imprimante rehetra zany zay ho an'ny arakaraky ny besoin-ny olona tsirairay sy ny volume de carte tiany imprimena miainga hatramin'ny ohatra 500 cartes isa-taona ka hatramin'ny 30 000 cartes ou même plus hatramin'ny 1 million de cartes. 500 na tsirairay ara de mety ihany de afaka makany amin'ny Technet ianao manao an'izay satria Technet koa ankoatran'ny hoe mivarotra le fitaovana sy ny carte sy ny consommable rehetra de manao an'le service d'impression koa zay de afaka manao an'le badge ao anareo amin'ny ato amin'ny RDJ zao za misalasala tonga avany mividy an'le badge. De amin'ty Noël ty zany zay manao tolotra ho an'ny gamme imprimante rehetra de misy package le izy raha ohatra fotsiny hiteny aminareo hoe raha imprimante fotsiny no amidy amin'ny temps normal de zao zany misy package hoe sady misy an'le imprimante misy an'le carte ampiasaina misy an'le consommable sady misy an'le formation ho utilisateur ho an'le ampiasa anazy ny vidin'izay rehetra zay ohatra ho an'ny gamme anankiray fotsiny zao eo amin'ny 4 748 000 ariary eo nefa amin'ny temps normal izy 5 548 000 ariary efa misy remise hatramin'ny
amin'ny 14% ka hatramin'ny 29%. Mora le azo LPD amin'ny 20 metatra. Dia aza misalasala manantona ny Technet Group fa raha ho an'izay mila badge anahanao carte d'accès amin'ny fitaovana ampiasaina ao amin'ilay izy na le service d'impression. Satria betsaka ny olona mangata-badge amin'izao. Dia atao amin'ny carte koa ve ny fangata-bady? Samby mafana rama be eto fa alefa le téléphone teo zay ihany zany aloha mitolotra amin'ny herinandro ty sa zay aloha nitolotra amin'ny herinandro ty dia manaraka indray zay mitondra zava-baovao indray hatramin'ny fin janvier le tolotra nanomboka tamin'ny 15 décembre zany tolotra dia amin'ny fin janvier farany 31 janvier dia aza misalasala tonga amin'ny Technet Store sy tonga amin'ny Technet ao amin'ny immeuble Chet Tower à l'Arby misy anay manana équipe technique équipe commerciale afaka mandray anareo zay. Somary resahako aminareo kely aloha zany ty resaka hoe revibeka ty satria ny zavatra mahafinaritra amin'izy ty andeasina izy ty amin'ny sabotsy 20 décembre zany hoe fahasalamana sy tontolo iainana health and technology dia ny zavatra ataondry zareo dia randonnée sady mandeha mamboly hazo dia ny tsara sotra be lanitra ilafy iny ve ny lalana zany riasina tsara sotra be lanitra dia makany ilafy ambato be Betsaraina Kianjavaratra Rangaina Lambert ilafy hitanao Lambert espace dia ilafy dia be lanitra dia tsara sotra ny miainga tsara sotra aiza ho aiza moa izy io zany tsara sotra miainga dia tonga dia manivaka an'ilay lalatany be dia mivoaka be lanitra amin'ilay faharoa akaiky ilay misy fiangonana zany io dia ny débutant 9 kilometatra dia ambato be ambony tamin'ny malalaka rebus ihany zany amin'ny vandro sasany le izy ny fisoratana anarana ohatrany hoe androany ny farany fa be dia be ihany aloha zany na hainao an'ilay izy metretretsy aloha ve mba ho hitarina mandraparapitso ny fisoratana anarana ty resaka revibeka ity zany ho antsika rehetra zay revy mitaingina bisikileta tsy mametra n'izy izy ty fa manana bisikileta ianao vonina ianao tonga dia raha pitsy ny fotoana mbola azavaina kely aizara zany mandeha le olona le te ahitany le toerana isoratana anarana tsy hitako le ty riasina ny fanomanana eo amin'ny terrain lavaka dimy arivo ny fisoratana anarana lava le anankiray am'zareo ary anankiray ngeza hitaka fivanianana izy roa teo dia misy vaovao-piangonana vaovao BDB alefa sy vaovao BDB hoe raha satria raha petsy zoma zao ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara antso mahatoky Fianorivo amin'ilay fihezanteny avy eo amin'ny soratra masina manao hoe mandrakizay ny famindrapoy salamo fahazato andininy fahadimy ny sambana sekoly alahady dia faly manolotra antsika dia raha mandrakizay ho fankalazana n'Andriamanitra sy fandraisana antsara amin'ny jobily fisotrondronono ny mpitandrina miaraka amin'ny avo ary izany dia ho amin'ny alahady 20 ny volana desambra izao ao amin'ny FJK mantso mahatoky Fianorivo miaraka amin'ny sekoly alahady mihira Fianorivo na sam ny vidy mpidirana amin'ny telora azafady ny vidim-pidirana dia 2 ariary misy sokajiny telo 2 ariary iny fanasana manokana dia mahatratra amin'ny 2 ariary fotsiny fa ny anelan'elan'izay 5 ariary amin'ny alahady zao ary manomboka amin'ny 3 ariva miaraka amin'ny avo ny cabaret miaraka amin'ny body kosa dia ao amin'ny AM restaurant le bypass after work ny zoma 20 décembre zao amin'ny Valoral rampitso zany hoe mitoerana misy azy dia 400 metatra miala avy amin'ny LGK raha avaty Antananarivo ianao fa avany amin'ny iavoloany ianao dia 200 metatra miala an'ilay saparana makany Ambodijanaka Andavamaro any amin'ny le bypass mbola mafisiny ihany le joary rampitso ariva etsy amin'ny Petra manomboka amin'ny 7 dia azontsika atao no miditra ao anatin'ireo comptenay na ny Petra na ny Tarika Joary Goty Luka Mahery dia izay enina amin'ny rahalahy vonina ame anareo ireo hira fa nahafantarana sady ny fiarahanay moa zany dia fotoana dehibe akala mahafinaritra alefa sonay nareo dia alefako am'izay samy dimy mafana fa nisokatra Golden Hour moa zany ao amin'ny salle plénière CCI Vato manomboka amin'ny valora alina réveillon 2021 izy io irahanao amina DJ Fakalaza sady matanjaka dia Jetax sy Shinshan Jetax matanjaka
efa mivoaka ny bie dia hitanao eny amin'ny Presto Garden Ambodifonà zany hoe ao amin'ny tana Waterfront Ambodifonà ny laharan-tarobia afaka iantsovana dia 034 14 009 66 averiko farany 034 14 009 66 misokatra manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 9 misy olona afaka mandray anao foana ao samby dimafana amizay ara fa tafasokatra tiry malato samby dimafana zany ty hoe sabotsy mafana eo motelina Tananarivo revirevy anaty piscine ty raha hoe poule party zany sa hoe akoho ao amin'ny motel Anosika dia misy resaka karaoké misy mandia misy discothèque misy ambiance rétro tamin'ny année 70-80 dia misy fampisehoana ataon'ny Jackson Junior raha Fabien io dia ilay ora aiza le oran'ity amin'ny 7 Décembre ry madame Lanto tsisy ora ato tontolo andro zany ty tontolo andro zany ty satria piscine mandeha karaoké mandeha animation dance floor mandeha fa tena jereo ngeny afisinao ry madame Lanto tokoa fa tsisy ora fa amin'ny sabotsy le izy aloha sabotsy 7 Décembre dia ray andro aorinan'io ao anareo Zéline no 20 Décembre alahady io etsy amin'ny ex-soli motel ny motel Anosy dia raha pitsy mbola mafimafisiny eto zay ora zay zany fa zareo amin'ny ty tany amin'ny prod no manao n'izy ty etsy amin'ny soli motel voalaza kosa voaresaka kosa mety mahaliana andretrarehetra za dia efa nitsoraka nanao kiraro sy jeans tao anaty piscine soli motel saika sy tafavoaka no miboaka amin'ny sipa le kiraroko rehefa avy eo lesy Kaleba indray simba le kiraro Kaleba indray au grand complet etsy amin'ny lakabana andavamamba Kaleba fantatro Kaleba ka pita amin'ny plaza ny zoma fa 20 Décembre 20 manomboka amin'ny 7 alina mividim-pidirana dia ray alina ariary réservation kosa dia 10 sy ray alina ariary mila fanazavana fanampiny dia azona ny laharana 034 11 076 93 034 11 076 93 mbola misy raim-pozy mbola misy tika fampamonjy no teraka ho anareo anio amin'ny tanàna lioka toko faharoa andiny faraky amby voka dehibe krismasy mpamonjena 24 FJKM maneriny rano Philadelphia ny zoma 20 Décembre 24 manomboka amin'ny 7 maraina miarabantsika zanaky ny FJKM maneriny rano Philadelphia tanindrazana sy ampelezana rehetra manasantsika ampifaliana sy ampitiavanao tonga aty tanindrazana ny zoma 20 Décembre 24 krismasy mpamonjena iarahana misaotra sy midiran'Andriamanitra no fitiavany sy ny famonjena antsika manomboka amin'ny 7 maraina fotoana misy ny ezaka voka dehibe faharoa zay anefantsika ny didy amin'ny kitapo-iombonana tanterahintsika amin'ny fotoana io misy raha teo ny valopizaraina vao manao amin'izany koa miantsoa ny laharana 034 67 302 37 izay ahafahantsika mandefa na mandrotsaka amin'ny alalan'ny compte mivola fanaisana anjara antsika azahadinoina ny mandefa afatra amin'ny laharana io ihany amin'ny anaranao mpandefa narotsakao iantefan'ny tolotra tao fiangonana voka dehibe 24 mba ahafahana manome rosianao mirariso indrindra ry havana ary manantenantsika hitondra ambavaka izy zany fotoana rehetra zany voninahitra Andriamanitra iza no amonjy ity tontolo andro le ao amin'ny soli motel nomboka amin'ny 10 any zany dia misy piscine ao misy karaoké eo sy sisa fa ohatr' zao le zatra rehefa niasina momba le refibeka ohatra zao ny atao elaisany vely ty mba mahalala le revibeka groupe ao anaty Facebook lesy izy io revibeka circuit tour-tanà dia afaka miditra ao anatin'le compte Facebook zany nareo na le groupe hoe revibeka circuit tour-tanà dia hitanareo ao ny atsiprieny ny olona antsona am'le izy ny olona tia mitaingina bisikileta fa ny bisikileta kosa aloha ny zavatra tsotra indrindra dia ity pneu ao tsara mahalana ny mitondra pneu de secours ny bisikileta fa mitondra ristina efa za tsy maharaka tsony fa bisikletako nefa hotelo arafesina ndray mitondra popy dia mitondra tiptop dia mitondra ristine le rikirikirikiriky fa ohatra rehefa tsy efa tubeless fely ty bisikileta sasany dia misy madama misy akizy tsy mifidy le beka hoentina koa le izy na VTT na bisikileta tsotra na le fanaterana ronono taloha dia miditra amin'le groupe revibeka itsika dia mahita an'io fa amin'ny sabotsy le izy le hoe elfany teknôlôjia zany dia zao taingina bisikileta mahasalama tsy misy pollution mandeha
mampatana no mandeha mamboly hazo mitoerana ambolena hazo mo antsika mahita ary honorable farany pombo sikalety-ny mizaha indray ty pombo sikalety en cabaret ao amin'ny hôtel le glacier Analakely amin'ny fidirana dia 10,000 monja amin'ny 7 volana desambra 23 manomboka amin'ny 7 alina dia misy laharana ihany ty ato napetrany fa ohatrany kely tsisy fotoana zany dia any fotsiny no vita dia cache-bouche obligatoire le izy dia geste barrière à respecter place limitée ahoana ilay mitengina bisikilety ivery asina mafisiko kely fa mety misy tokony azo indramina ihany eny potiny rehefa ohatra ka satria tsy tena manana kasika dolo ny olona fa ny cache-bouche no manahirana hoe mitengina bisikilety hoe ty manao cache-bouche tsy manahirana enjana be tokony tsy hanao aloha za aloha zany nanao cache-bouche tena fa misy sarany manarana manao cache-bouche tsy atsitaka manarana manao mbola misy bisikileta ka mitondra moto tsitaka mbola misy anankiray fa manepitra Titini. Showcase avec Aposte vendredi 18 décembre au Caribe Hotel 26 à Analakely à partir de 19h. Accès 20 000 Ariari. Contact 020 22 629 31 ou 033 51 629 42 ou 033 15 629 32. Aposte Showcase vendredi 18 décembre à 19h. Ny grand buffet de Noël betsaka ny manao azy misakafo miaraka ary mba tsy hanahirana loatra no manomana sakafo misy ny toerana takany anay eny amin'ny espasina Ambintsoa andro inona ny krismasy andro zoma tonga de pont zany lamma be tonga de zoma ny krismasy dia grand buffet de Noël ny espasina Ambintsoa miaraka aminay eo amin'ny fokinina ry fokinina moa zany de zay fokinina voatsipona i Luka de Gotia dia i Lily dia amin'io 10 décembre io dia hiaraka isika mirahira misakafo efa malaza dia malaza fantatry ny rehetra manomboka amin'ny 20 sasany eo mampalaza ny espasina Ambintsoa moa zany dia resaka sakafo indrindrindrindra resaka buffet zany ao dia tena hoe tsy fampiasa tsony le agogo raha fa efa gana efa agogogogo mihitsy dia ny hirahira moa zany izahay tsy hoe kalofa iny fotsiny ataonay fa manao hira ambony tamboho zay manao ny hira kehitriny zay manao hira vazaha zay sisy amin'ny zoma 10 décembre zany nahalaza zavatra betsaka kosa folo hatramin'ny 1 mbola avy eny aminay ny Itaosy Unity Itaosy Uni Viloma 2020 tsy maintsy nampiasaina ihany le izy jeudi 31 décembre de 14h à l'aube ao amin'ny Aqua Marine Itaosy paf 100 000 ariary restauration izy mivatsy 200 000 ariary izy efa mianaka 10 000 ariary le izy 10 000 ariary oa 10 000 ariary le paf ialako lesitra aza mba mamita kola restauration 20 000 ariary aza mamita kola oa raha impozy ary miantsoa ny laharana finday 0 averiko mandeha 034 50 275 00 ary pool party avec barbecue géant cholet karaoké discothèque géant tapitra fotoana rangaty oui dilanina hoe iova ho fahazakadray tany inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb Eric Honora Francis Dumont nifandarana nefa dia tsy miala mitsafy zay mareva iny zay manasa olona alasinainy taratana lavilaka misy masa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone na tianareo foana Galana, miaro ny fahasalamana